Sana ilavi Materaka au Bethlehem Jesu Christi pamoja Bwana Nino materaka Na sana Magera Kau Bethlehem Jesu pamoja Bwana Vanilla Vita Alleluia Alleluia Materaka ni pamoja Niriavako lahady farany amin'ity taona ity izay alahady manaraka ny Krismasy izay amaranantsika andro hevitra manao hoe ankalazao ny mpamonjy ny sampana VFL no hitarika antsika ny amin'izao fanompom-pivavahana izao mialohan'izany andeha ataontsika ny hira amin'ny tanany firaisana. Bye.
fahalalan'Andriamanitra sady voantso ny masina. Ho aminareo any amin'ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raisika sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Ho fideransika sy fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra dia hovakisika ny salamo 270. Salamo 270 ny andiny voalohany ka hatramin'ny 10. Salamo 270 ny andiny voalohany ka hatramin'ny 10. Erahantsika mamaky zany amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: Alleluia. Ideran'i Jehovah mifoko rehetra aho. Eo fivoriany marina sy ny fiangonan-dehibe. Lehibe ny asan'i Jehovah ka dininy izay rehetra mankasitraka azy. Madera sady malasa ny asany ary ny fahamarinany maharitra mandrakizay. Manao izay atserovana amin'ny fahagagana ataony izy. Miandra sy mamindra fo Jehovah nomeny ny anina izay matahotra azy. Sarovany mandrakizay ny fanekeny. Ny herin'ny asany nasehony tamin'ny olona, tamin'ny nanomezany azy lovany jetilisa. Ny asany tanany dia fahamarinana sy fitsarana, mahatoky avokoa ny didiny rehetra. Mitoetra mafy mandrakizay toriro eny, fa nataony tamin'ny fahamarinana sy ny fahitsiana. Manatitra fanatroan'ny olona, efa nanorona amin'ny fanekeny ho mandrakizay izy. Masina ny fahafolonana Jehovah ny fahatoam-pendrena. Fahalalana tsara no ananan'izay rehetra maka toy izany. Maharitra mandrakizay ny fiderana azy. Amen. Misaotra anao zahay ry Tompo Andriamanitra io. Ilay Andriamanitra masina, Andriamanitra tsara ary Andriamanitra manomely tsara nay mandrakariva.
misaotra anao zahay noho ny famindram-po zay atolotra ao anay sanandro sy tapaka. Misaotra anao zahay noho ny fitantananao anay ka mbola nahazahoanay zao tombonandrom-pahavelomana izao ary nahatratraranay zao maraina vaovao zao, maraina zay tsy mbola nidiavy ny tongotray ary maraina hoentina hiderana sy hanomezam-boninahitra anao. Misaotra no nahatratraranay zao alahady farany taona izao, alahady natokana ho an'ny sapana vefelona ihany koa. Misaotra tompo noho ny fitantananao anay satria lehibe ny fitantananao anay tsirairay avy. Nahazo tombony tokoa izahay satria maro anie Jesosy naniry mba hatratra zao farany taona izao, mba hatratra zao alahady maraina izao, nefa indrisy fa sy nahatratra zao fotoana izao izy. Fa izahay ireto kosa no nofidinao tao anatin'ny maro, nomenao tombonandrom-pahavelomana ka tonga eto hiara-idera sy hanome voninahitra ny anaranao masina. Misaotra indrindra tompo. Indreto zay manondrika ny lohanay hanome voninahitra anao, hankalaza anao, hideranao amin'izay rehetra ataony eto voninahitra ny anaranao. Tompo, mangataka koa izahay ny mba fenoany fanahinao masina ny tsirairay avy, ahafahany miatrika zao ora sy fotoana izay namenao izao ahafahanay hanome voninahitra anao. Na dia tsy mendrika azy zay tompo dia tsy nijerenao ny tsy fahamendrehanay fa nitanterahanao taminay no hoe sy tonga iantsony marina ianao fa mpanota mba hibebaka. Tonga eto zay tompo noho ny fitiavanao, ny fidiananao anay ho isan'ireo olombonjena ao anatin'ny tranonao masina, eo anatin'ireo vahoaka maro. Izany ry Andriamanitra rainay eo no isaoranay ianao, hideranay ny anaranao masina. Tombonandro, tombom-pitiavana lehibe no atolotra ao anay ka mbola hahafahanay miatrika zao fotoana izao. Ary ny fanimpom-pivavahana zao tanterahana eto tompo dia ho fanimpom-pivavahana mendrika anao, fanimpom-pivavahana hoentina hiderana sy hanomezam-boninahitra anao mandrakariva. Ary fenoany fanahinao ny tsirairay avy hahafahanay midera sy mankalaza ary manome voninahitra ny anaranao masina. Tompo malalo, izany ny vavaka sandratra eo anatrehanao, izany no apetraka aminao mba hanatrehanao feno zao fotoana tanterahana eto an'io zany. Zany vavaka zany tompo malalo dia sitraka indrindra raha ampiarahana amin'ilay vavaka tsara indrindra na ampianarinao ny mpianatra ao faizay manao hoe rainay zany ary mamelany elokay tahaka namelana izay meloka taminay ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy fa manafahanay ny rasy hanao fanjakana sy ny hery ary voninahitra mandrakizay. Amen. Afaka mipetraka amin'ny fiangonana ry avana. Rosa.
tehinan Biasa sinja titisan miandanau Dividyasana peta kaya pela tananau Abukada siumedika Nyungalasanan Alleluia, Alleluia, Alleluia Halukin valinna sua kanila Alleluia, Alleluia, Alleluia Halukin valinna sua kanila dia mbola faly miarahabantsika na tratra izao alahady farany ny amin'ity taona 2024 ity tonga eo amin'ny fotoana izay natokana ho an'ny ankizy sy tanora isika koa angatahana ny ankizy sy ny tanora rehetra izay tonga eto hitsangana isika amin'ny voninahitra an'Andriamanitra. Eo am-pitsanganana no anatanterantsika ny hira 770. 770 dia ny andininy faharoa io ihany no iarahantsika amin'ny redona 770. Sika tompo malalo izany tokoa no tononkira izay tononinay ankizy tononinay tanora amin'izao maraina izao misaotra tompo fa nomenao tombonandro pahavelomana tokoa izahay reto tonga eto an-tranonao iainy ny afatra avy aminao koa arakofo ny fanahinao masina izahay tsirairay avy ahafahanay mandre ny anatra izay tolotra ho anay ny amin'ity maraina ity dia amin'ny anarantsony Jesosy nanaovanay ny vavaka amen. Eo am-pitsanganana ihany sokafana ny baibolitsika ao amin'ny Matio filazantsara ny Matio toko faharoa ny andininy faharoa filazantsara araka amin'ny Matio toko faharoa ny andininy faharoa. Rehefa nahitantsika rehetra dia rahantsika mamaky izany amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe aiza ilay teraka ho mpanjaka Antiosy fa nahitany kintana teny antsinanana izahay ka tonga mba hiakohaka eo anatrehany. Akombona amin'ny Baiboly dia miara-mamerina tsika rehetra. 1, 2, 3. Afaka mipetraka isika rehetra. Andehantsika hisintona anatra foy ny amin'izay andalan-tsoratra masina izay ho avoitantsika amin'ny alalan'ny tantara kely ilay izy. Isika dia manana fahazarana amin'ny teny na ny lehibe na ny ankizy na ny tanora dia misy fomba fitenitsika mahazatra foana fa izao amin'izao faran'ny taona izao dia ezaka tsika no hiala amin'izy ireny. Inona izao ilay fomba fiteny mahazatra ny olon-dehibe moa rehefa misy zavatra ahahina izay? Iza matadidy saodia na hoe sode izay le an'ny olon-dehibe izay fa tsy izay aloha ny anarantsika androany fa ny an'ny ankizy. Tsika ankizy tanora dia manana an'ity fahazarana ity hoe no heveriko fa isaky misy zavatra ataontsika dia mety tenitsika foana izany hoe no heveriko fa dia izao le tantara kely ary mahakasika an'izay. Tao amina hôtely lehibe anankiray no niseho ny tantara rehefa ny sasak'iny ny alina izany dia nisy olona anankiray
nitsambikina tao anatina dobo filomanosana na ilay ataontsika hoe piscine zany. Dia naneno mafy be ilay rano zany satria nitsambikina mafy be tao ilay olona anankiray dia taitra ilay mpiambina an'ilay trano. Dia taitra izy nanantona ny azakazaka dia indro lehilahy anankiray mihaja be izay no nilatsaka tao anatin'ilay dobo filomanosana. Dia niteny tamin'ilay lehilahy io zany ilay mpiandry an'ilay tanàna hoe indray Ramose, tokony mba nampilazanay meloa ianao raha te hilomano amin'izao andro alina be izao fa tsy tonga dia milomano tampoka be ohatran'izao. Dia tsikofikofoka tao anaty rano ilay rangahy sady namaly hoe tsy tena vonona ny hilomano ange ahako Ramose fa tsy nahita tory fotsiny ahako dia nakarivotrivotra kely kanjo mitovy loatra amin'ilay karoanareo aneny ahavon'ilay dobo filomanosana e. Dia no heveriko fa mbola karô ilay izy dia nitsambikina no hitsahako kanjo alatsaka tao anaty rano. Inona ny lesona tsy ho antsika amin'izay? Hoy ilay rangahy hoe no heveriko fa. Izao mila manatsara fiainantsika ny amin'izao taona vaovao izay ho avy izao. Ilay no heveriko fa ty rehefa zavatra ohatrany hoe no heverinao fotsiny dia aza atao. Izao tsy manao azy rehefa mbola fiheverana fotsiny ilay izy fa maninona mila mandinika tsara aloha. Tadidinareo ve ny amin'io soratra masina io tadidinareo ve ny magy tamin'ilay nitady naterahan Jesosy izy dia niaran'io no heveriko fa io izy ireo magy ireo. Taiza izy no nitonantonana? Tany amin'ny lapan'i Herode zareo no nitonantonana nitady an Jesosy satria no heveriny fa any amin'ny lapabe no ahaterahan Jesosy Kristy. Andraisantsika lesona ny amin'ity farany taona ity izay teny kely fahazarana kely mila hatsaraina eo amin'ny fiainantsika dia ilay hoe no heveriko fa. Rehefa mbola no heveriko fa zany dia mila miezaka tsy manao aloha fa mandinika tsara ny tompo mahalala ny hevitra heverana antsika sy hitondrana ny lalantsika indrindra itsika ankizy sy tanora. Voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Iombona mivavaka isika. Tompo misaotra fa afaka nampianatra anay ianao tamin'ity maraina ity hiala amin'ny fahazaran-dratsy mety ho fahazarana amin'ny andavanandro ihany koa izay tsy niheverinay ho tsy mety akory. No heverinay fa tompo dia ampianaro izay andinika andeha amin'ny lalana izay tokony izoranay. Dia amin'ny anaran-tsoanao Jesosy Kristy no anaovanay ny vavaka. Amen. Amin'ny fotoana izay hamakina ny tenin'ny soratra masina tsika ry havana. Ny teny izay hovakiana amin'ny ity anio ity dia arak'izay hita ao amin'ny Isaia 4:20, ny 1:10 ka hatramin'ny 1:15. Efesianina 1:1, ny 1:1 ka hatramin'ny 9. Filazantsara araka ny Jaona 4:4, raisina amin'ny 1:12 ka hatramin'ny 1:14. Ny Isaia 4:20, raisina any amin'ny 1:12 ka hatramin'ny 15, hovakiana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manao hoe Jehova avy ny tananao nefa tsy jeren'ireo. Tsy maintsy ho jereny ihany anefa ny fahasari-piarinao amin'ny olonao ka homenatra izy. Eny, afo no andevona ny fahavalonao. Jehova manorina fiadanana ho anay ianao. Fa ny asanay rehetra dia tanterahinao ho anay. Jehova Andriamanitra io, tsy ianao ihany no efa nampanompo anay,
fa tompo hafa koa. Nefa ianao irery ihany no azonay mankalaza ny anaranao. Ny maty tsy ho velona intsony, ny matotoa tsy mba hitsangana fa novalianao isaka naringanao, sady no levoninao avokoa ny fahatserovana azy. Nampitombo ny firenena ianao Jehovah, eny nampitombo ny firenena ianao ka nahazo voninahitra ho anao. Nitarinao alalaka avokoa ny faritry ny tany. Efesiana toko voalohany raisiny amin'ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahaenina. Efesiana toko voalohany raisiny amin'ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahaenina. Soramandry milaza ny fiarabanana nataon'ny Paoly sy ny fiderana an'Andriamanitra noho ny soa avy amin'ny avotra nataon'i Kristy. Paoly, apôstôlin'i Kristy Jesosy noho ny sitrapon'Andriamanitra, mamango ny olona masina any Efesosy izay mahatoky ao amin'ny Kristy Jesosy. Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raitsika sy Jesosy Kristy Tompo. Isaorana ny Andriamanitra, rain' Jesosy Kristy Tompontsika, izay nitahy antsika tao amin'ny Kristy amin'ny fitahim-panahy rehetra any an-danitra, araka ny fidianany antsika tao aminy, fony mbola tsy ary ny fanorenan'izao tontolo izao, mba ho masina sady tsy misy tsiny ao anatrehany isika, rehefa notendreny raha teo amin'ny fitiavana isika mba ho azy amin'ny fananganananaka amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, arak'izay akasitrahany fony ho fiderana ny voninahitry ny fahasoavany izay nanasoavany antsika mamaim-poana ao amin'ny malala. Filazantsara araka ny Jaona toko fahaefatra ambin'ny folo matomboka amin'ny andininy faharoa ambin'ny folo hatramin'ny fahaefatra ambin'ny folo. Jaona toko fahaefatra ambin'ny folo matomboka amin'ny andininy faharoa ambin'ny folo hatramin'ny fahaefatra ambin'ny folo. Rehefa hita dia ho vakitsika eo am-pitsanganana. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa izay mino ahy, ny asako no ataoniko. Ary anao asa lehibe noho izany azy izy, satria izao makany amin'ray. Ary na inona no angatahinareo amin'ny anarako dia ataoko izany, mba hankalazana ny ray eo amin'ny zanaka. Raha mangataka zavatra amiko amin'ny anarako ianareo dia ataoko izany. Ray masonao, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Lehibe tokoa ny fitiavanao ry Andriamanitra rainay eo, fa mbola nomenao ny teninao izahay, novakiana taminay teo ary voatsika amin'ny tenin-drazanay. Io manandray ny afatra avy aminao izahay ankehitriny, koa dia ny fanahinao masina anie hiasa manan-kery aty anatinay tsirairay avy, ary feo rehetra izay misakana anay tsy hahafahanay mandray izany teninao izany dia didina sady amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tsy hanan-kery tsy hanam-pahefana ao anatinay. Feno ny fananao masina ary izay tsirairay avy Tompo, mba tena ho mpiain'ny mpankatoa fa tsy ho mpiain'ny mpanadino. Ny mpanomponao kosa izay hitondra ny afatrao dia ny fanahinao masina ny omba azy ka ahafahany mampita ny afatra ho anay. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy ilay teny tonga nofo no hanaovanay izany vavaka izany. Amen. Amen.
ho aminareo izay malala Andriamanitra sady voantso ny masina, ho aminareo ny fahasoavana mba ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Efesiana toko voalohany. Ny Efesiana toko voalohany andininy fahatelo hatramin'ny fahaefatra ambin'ny folo dia manana endrika hira tononkira izy io. Marina fa ao amin'ny Baiboly ao zany ny endrika literatura na ny forme littéraire dia maro ary tsy salamo ihany ny hira. Fenantsefatsefany eny misy hira fa itsika zany efa tsy mahay an'ilay hira intsony satria hira ny fiangonana voalohany. Io Efesiana toko fahatelo io zany toko voalohany io manomboka andininy fahatelo ka efatra ambin'ny folo io hira. Misy refrain izy io. Misy fiverenana. Ny fiverenana dia hoe à la louange de sa gloire na pour louer sa gloire. Hitantsika zany amin'ny andininy fahaenina. Hitantsika ve ilay izy? Ho fiderana ny voninahitry ny fahasoavana. Hitantsika koa izy io amin'ny andininy faharoa ambin'ny folo. Mba ho fiderana ny voninahitra. Hitantsika koa io amin'ny andininy fahaefatra ambin'ny folo farany. Ahoana hozy izy? Ho fiderana ny voninahitra. Hira fiderana zany izy io. Louange zany izy io. Mizara andininy telo. Ny hira tamin'ny andro taloha fatatsika fa tsy voatery miady rima ary tsy voatery hitovy ny halavana. Fa hira zany izy io ho an'izay manao littérature genre littéraire zany hymne zany izy io zany na cantique zany. Ny fiverenany dia hoe ho fiderana ny voninahitra, la louange de sa gloire. Ankalazao ny tompo, ankalazao ny mpamonjy, louer notre sauveur. Ankatsika ny afatra dia ny andininy fahatelo. Inona moa no atao amin'ny andininy fahatelo no manomboka io hira io? La cantique commence au verset 3. Ny vakitsika aminaran'ny tompo manao hoe isaorana ny Andriamanitra. Isaorana ny Andriamanitra Reiny Jesosy Kristy tompontsika izay nitahintsika ao amin'ny Kristy amin'ny fitahiam-panahy rehetra nan-danitra. Fisaorana sy fitahiana ao amin'ny Baiboly zany ray amin'ny teny ilazana an'ireo. Ny teny dia elogeo amin'ny teny grika, bénir amin'ny teny frantsay, blessed amin'ny teny anglisy to bless. Ray amin'ny dikan'io. Ray amin'ny dikan'io. Fa sainga io teny dia mizara roa. Ny fisaorana sy ny fitahiana. Teny ray ihany lazany Baiboly azy. Fa samy bénir zany reo, bénédiction. Fa misy natao hoe bénédiction ascendante et bénédiction descendante. De la part de Dieu c'est la bénédiction descendante. Raha Andriamanitra no miteny amintsika dia mitahy izy. Fa raha isika miteny amin'ny Andriamanitra dia maninona? Misaotra. Bénédiction ascendante zany, c'est nous qui louons, bénis l'Éternel. Ary zay mahatonga azy miteny bénir zany mandray roa io teny io. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis en Jésus-Christ. Ny anankiray miakatra ny anankiray midina. Raha atsika ny manao dia misaotra ny dikany. Raha Andriamanitra ny manao dia mitahy ny dikan'io teny io. Teny iray ihany zany amin'ny teny grika elogeo ny hoe misaotra sy ny hoe mitahy. Ary zao ny manavaka ny raha Jesosy manao an'io dia le dikany roa no ataony. Satria Jesosy sady olombelona no Andriamanitra. Jesosy zany sady mitahy no misaotra raha Jesosy no manao an'io. Fa raha itsika zany manao ary zay koa zany amin'ny faran'ny taona zao mila mahafantatra koa tsika ny fipetraky ny tsodrano. Tsy fanao rehefa miarahaba ray aman-dreny tratra ny taona miteny hoe tia ny tsodranonao. Raha manome vody akoho ianao na valopy na tsy haiko. Fa miarahaba mirary soa
ny zanaka fa ny ray aman-dreny no mitsodramy. Efa mpandibiasa antsika zao amin'izay fotoana efa disoina mihitsy izy io satria avy amin'ny Andriamanitra no mitsodrano fa isika misaotra. Izay le zavatra hito zany ka izay zany le hoe misaotra isaorana ny Andriamanitra. Béni soit Dieu parce que il nous a bénis. Inona moa le fitahim-panahy rehetra? Bénédiction céleste, bénédiction spirituelle et céleste. Noho ny fitahim-panahy rehetra avy any an-danitra, zay le antony mpisaorana. C'est la cause de la bénédiction. À Dieu, c'est les dons spirituels, c'est la bénédiction spirituelle de la part des cieux. Inona moa ny antony ankalazantsika azy? Inona moa i fitahim-panahy? I fitahim-panahy zany zaraina amin'ny andininy telo. Misy fitahim-panahy maromaro ao fa ny roa ihany ny resantsika amin'ny andininy voalohany amin'ny hira io. Andininy fahatelo ka hatramin'ny fahaenina io zany misy bénédiction, deux bénédictions spirituelles dans les versets 4 et les versets 5. Vakitsika ary ny andininy fahaefatra milaza an'le fitahim-panahy voalohany. Vakitsika amin'ny anaran'ny Tompo. Araka ny zay no ao. Zay zany zay ny anton'le fisaorana. Nous louons l'Éternel parce que en lui Dieu il nous a élus dès avant la fondation du monde. Ary zay zany noho ny lan'Andriamanitra antsika hoe itsika io ka ny fidin'Andriamanitra fony tsy mbola ary ny fanorenan'izao tontolo izao. Tsy misy afaka milaza hoe noho izao ny fidianana antsika ary zay natao hoe grâce prévenante. Noho ny fahasoavana ianao zany tsy mbola teraka akory dia efa fantatr'Andriamanitra ny dikan'izany. Efa ny fidiny ianao tsy tonga ho azy ianao eo. Tu n'es pas là par hasard, mais Dieu t'a choisi dès avant la fondation du monde, avant même le Big Bang, etc., etc. Avant la formation de l'univers. Tsy milkshake akory le izy fa ino moa? Galactique milk, de voie lactée. Izay no fahafantaran'Andriamanitra anao ary zay ny soratsika azy. Tsy hoe ianao no mahay, ianao no tsara. Fa Andriamanitra nifidy anao dia mbola tsy teraka. Ary zany ny fifidian'Andriamanitra. Nifidy an'i Abraham izy. Nifidy an'i Mosesy izy. I Jakoba, Isaka, i Davida nifidy ny fiangonana ary nifidy atsika. Ary zay ny saorana azy. Ary zay hoe tsy pita-pesipesena ny asan'Andriamanitra tsy takatry ny saina izy. Fa tsy hoe ianao zanaky ranona na avy amin'ny ranona. Tsy zay mihitsy io. Fa il nous a élus dès avant la fondation du monde. Ce qui ne vient pas de nous, de notre effort, mais de la part de Dieu seul. Ary matoa izy nifidy atsika tsy hoe nifidifidiana fahatany koa isika fa misy tanjona, misy teny hoe mba ao, misy tanjona. Il a son objectif pour être saint et irrépréhensible, sans défaut. Misy teny hoe mba ao, mba vakitsika hoe le teny hoe mba ahoana sisy? Mba ho masina sady tsy misy tsiny, misy antony. Fa tsy hoe ny fidinanao dia misy potaka dia manao zao rehetrarehetra zao ianao. Fa ny fidinanao mba ho masina, mba ho madio. La sanctification c'est la pureté. Ianao le tenenao hoe sambatra ny madio am-po fa izy no ahitan'Andriamanitra. Heureux qui sont le pur au cœur parce qu'ils verront Dieu. Zay ny antony ary zay ny idérantsika azy. Nous louons notre Sauveur parce qu'il nous a élus dès avant la fondation du monde, et c'est pour être saint et sans défaut.
ary zay zany ilain'Andriamanitra amintsika, ary zay niderahantsika azy. Andriamanitra no manao an'izany. Jerentsika ny Tesalaniana voalohany toko 4:7. Mikisika miankavanana ianao. Tesalaniana voalohany toko 4:7. Misy antony matoa Andriamanitra mifidy, ary ny fifidianana dia tsy misaraka amin'ny fiantsoana. L'élection va en pair avec la vocation, l'appel et l'alliance. Ny fanekena, ny fiantsoana, ny fifidianana dia tsy afaka misaraka. Tesalaniana voalohany toko 4:7. Ahoana ho sisy? Fa Andriamanitra tsy niantso antsika ho amin'ny fahalotoana, fa ho amin'inona? Ho amin'ny fahamasina. Izay no tadiavina aminao amin'izao faran'ny taona izao. Nantsoina mba ho masina ianao, nofidiana mba ho masina ianao. Tu es élu pour être saint. Izay no tadiavin'Andriamanitra aminao. Romanina toko 9:7. Romanina toko 9:7. Vaky itsika Romanina toko 9:7. Miteny araka ny fanaon'ny olona noho ny fahalemen'ny nofinao reo. Fa tahaka ny nanolorana momba amin'ny tenanareo ho mpanompo ny fahalotoana sy ny tsy fanaran-dalàna, ahatanteraka ny tsy fanaran-dalàna, dia mba hatoloro koa ankehitriny toy izany momba amin'ny tenanareo ho mpanompo ny fahamarinana, ahatanteraka ny fahamasina. Amin'ny Paoly apôstôly zany natao hoe momba amin'ny tenanareo dia ny organe, ni membres de votre corps. Vous avez donné ça, les membres de votre corps, pour l'impureté et l'injustice. Zay nataonareo taloha sisy. Mpanompo ny fahalotoana, esclave de l'impureté. Zay nisy anareo taloha, ny membre-nanao, ny organe-nanareo, ny tananao, ny tongotrao, ny masonao, ny dikan'izay. Tout ce qui est en toi, tes yeux, ton cœur, tes pieds, t'a donné à la fornication, à l'impureté. Mais maintenant, vous allez donner tout ça pour la justice de Dieu. Indreo ankehitriny Paoly omeo mba ho mpanompo ny fahamarinana ianareo hatanteraka ny fahamasina. Ny fidiny ianao mba ho masina, ary zay no isaorana azy. Zay no ankasitrahana azy. Fa ny zavatra faharoa dia izao. Efesianina toko 1:5. Ny amin'io ihany, amin'ny andalany manaraka satria hira io. Inona koa ny fitahim-panahazitsika teny fidinitsika mba ho masina. Dia ny 5 ahoana ho sisy? Il nous a prédestinés, nommés dans son amour pour être son fils adoptif. Zay fanendrena anao zanak'Andriamanitra, zay indray le izy. No tenreny anao zanak'Andriamanitra. Ny fidiny anao mba ho masina, dia ny tenreny ho zanak'Andriamanitra. Misy décision, décret de Dieu, de nomination. Mba hahatonga anao zanak'Andriamanitra. Ary koa tsy miankina aminao fa teneniny ao koa io. Inona ho sisy? Inona ny critère nataony? No tendreny raha teo amin'ny fitiava, c'est son amour. Tsy noho ny hatsaranao, na ny vitanao, na ny asanao. Raha manendry olona manao nomination ny olona miasa amin'ny olona, jerena ny compétence, ny savoir-faire, ny savoir-être pour nommer quelqu'un à un tel ou tel poste. En Dieu, c'est pas ça. C'est par son amour.
ary na mitady asa koa raha tsy mitovy. Ny anglophone zany rehefa mitady asa izy a, izay indray mba tsy ataontsika en'le vazaha fa manahirana. Dia inona nataon'ny tany Amerikanina? Inona no hainao izy ny anglophone? Inona no hainao? Tsy izay ny fanaony. Dia ny frantsay inona? Inona ny diplômanao ho board? Fa ny an'ny malagasy? Tomorona. Iza ny dadanao izy? Tsy izay le fandeha. Taranankizy moa izy nareo. Tsisy an'izany amin'ny Andriamanitra. Tsy kriteranao io. Ary zay nisaorana azy, zay mahatonga antsika rehetra eto. Selon ses bons plaisirs, sa volonté, que lui seul le sait. Zay ny amin'Andriamanitra. Fa tsy miankina amin'ny fahalalanao na ny fahaizanao na ny zava-bitanao na ianao taranaka raminy. Tsy izay mihitsy. Tsy izay le izy. Fa amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Ary zay le io akaiky io nefa misy Efesianina 4:9 sy ny 5. 9 hatramin'ny 5 vakitsika eo akaiky eo Efesianina 4:2 fa fahasoavana namonjenareo amin'ny finoana tsy avy aminareo zany fa fanomezana avy amin'ny Andriamanitra. Tsy avy amin'ny asa fa ndao isy irery fa asa ansika voaforona tao amin'ny Kristy Jesosy mba hanao asa tsara zay namboarin'Andriamanitra teo. Matoy ianao manao asa tsara, iza ny namorona anao tsara? Andriamanitra. Fa mbola tsy avy aminao koa io asa tsara io. Fa tsy avy aminao koa. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. C'est pas par les œuvres. C'est un don de Dieu. Nous sommes créés pour faire des bonnes œuvres en Dieu, parce que Dieu est bon, qui nous a créés avant la fondation du monde. Ary zay mahafa ny miaraka amin'Andriamanitra. Ny teny reny ianao zanak'Andriamanitra. Romanina 5 zay antsika tsara. Manomboka amin'ny 4:10 ka hatramin'ny 7:10. Romanina 5 manomboka amin'ny 4:10 hatramin'ny 7:10 vakitsika hoe ceux qui sont conduits par l'Esprit sont des fils de Dieu. Nous n'avons pas reçu l'esprit de l'esclavage pour être père dans ce monde. Parce que l'Esprit nous rend témoignage que nous sommes des fils de Dieu. Ny fanahy dia miara-milaza amin'ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitra isika. Ary raha zanak'Andriamanitra isika mpandova, co-héritier avec le Christ. Tsy laninao zany lovan'ny Kristy zany. C'est au-dessus de tout l'ordre du monde. Nous allons hériter de Dieu, co-héritier avec le Christ. C'est pourquoi nous louons le Sauveur. Ary zay ny nanireny antsika ho amin'ny zavatra rehetra. Ary zany mahatonga ny Jaona miteny hoe zay mino aho sy izay manaiky ny Kristy. Kristy nanaiky antsika ho zandrina, anabavina, ary renina. Na iza manao ny sitrapony raiky izay nan-danitra dia izy ny anaralahako, anabavika. Ceux qui écoutent les paroles de Dieu, ce sont mes frères, mes sœurs, ma mère.
ary zay le hoe zay mino any asa ataoko no ataoniko satria manao asan'ny Kristy asa lehibe satria Kristy ao amin'Andriamanitra mifona ho anao manome fahefanantsika zany navitandry Paoly nitety izao tontolo izao satria Jesosy ne tsy niala tao amin'ny tany Kanana asa lehibe zany tsy hoe ianao afagagana moatran'i Jesosy tsy zany Paoly nanoratra boky be dehibe Jesosy tsy nanoratra na ny ray asa lehibe zany ianao saina manorina fiangonana sampana sy ny sisa zay le asa lehibe fa tsy hoe fahagagana lehibe le azany sasy fahagagana inona moa mbola ataonao Jesosy ary na ny tenany natsangana no mavita moatrany ho azy fa zavatra hafa ny tiany teny resana asa zay tsy nataon'i Jesosy mety kely ny fijerinao azy fa tsy nataon'i Jesosy fa ianao nasainy manao azy hanao asa lehibe noho zany ary na ina angatahanareo amin'ny anarako tout ce que vous allez demander en mon nom je le ferai satria izy diany amiray ary za amin'ny fitahina isorana ka tsy gaga amizay isika raha mamerina amty amin'dininy fahatelo ty averintsika hoe le izy amin'dininy fahatelo amin'ny Efesamina toko voalohany zay mbola amin'dininy ray ihany zany resantsika zany fa le hira misy amin'dininy telo ahoana ho sisy isorana ne Andriamanitra rainy Jesosy Kristy tompontsika zay nitahy atsika tao amin'ny Kristy amin'ny fitahim-panahy rehetra any an-danitra. Béni soit Dieu, Père de Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a bénis par toutes les bénédictions spirituelles et célestes. Parce qu'il nous a élus, choisis, dès avant des fondations du monde, pour être saints. Parce qu'il nous a nommés, prédestinés, pour être son fils adoptif. Ary zay le fisaorana tokony soranao amin'izao farany taona izao maro ny zavatra materialy rehetra fa mba mahaiza misaotra amin'ny zavatra spirituel nomen'Andriamanitra anao zavatra materialy tsy tondro anao mankaiza mety ho very mety ho latsaka ary tsy tondro anao mankany mausolée zay moa le izy fa ny chose spirituelle ihany tondro anao mankany ny tanjakao tsy mankaiza na irehrehatraiza ary ianao tsy mankaiza tsy mankaiza zay tony lazaiko anareo fa raha pitso baka zay mahavita miazakazaka 50 km lahady arivo avy mamonjy fivoriana 50 km tsisy dikany aminay zany mody anao baka raha pitso 50 km fa tsy mankaiza zany ireo tonga ny fotoana modina ny betingolo mety tsy vita tsony rehefa ampitombotombo amin'ny taona fa zany vitanay zany 50 km anao baka rapitso zay mbola 50 km miala ny tanàna fa tsy mankaiza fa mahaiza misaotra amin'ny zavatra spirituel fitahim-panahy rehetra nan-danitra zany fitianana anao mba ho masina ary tsy miankina aminao na nendreny anao ho zanana meteza mba mahinkalazan'Andriamanitra amin'izany amin'izao taona izao fa n'Andriamanitra riry ny voninahitra amen. Sady tonambavaka izao farany taona izao isika no ifona raha teo natrehan'ny tompo idera azy koa satria nifidy atsika izy ho masina nanindry atsika izy ho zanana ka nivavaka fonana dia isika rehetra nanao azy raika amby 700 ro Jesosy midina mba misy olon-dehibe mivavaka misy vehivavy misy tanora misy ankizy asain'ny tompo ianao anatanteraka an'izany sady raisitsika anatin'izany ny fiomanam-panahy ho amin'ny ankatoka raha teo ndao ary le hira dia afaka miakatra vatrany azy ianao vavaka voalohany.
fangatahana mba tsy ho déconne sady tsy ho mpiandry ny mankaty. ry tompo andriamanitra tsara indrindro amin'ny fofeny fankasitrahana anao no hiantsonay ny anaranao amin'izao maraina izao amin'izao andro alahady farany taona andro farany tamin'ity taona no lalovanay sy nandalovanay ity soranay ianao tompo no mbola hahafahanay miantso anao Jesosy Kristy ilay andriamanitra masina sady manamasina anay eo aminao no hitondrahanay ny fonay izay rehetra vitanay izay rehetra tsy araka sitraponao anefa nataonay tompo ka tsy nahafahanay naneo ny voninahitrao tamin'ny fiainanay amin'ny teny amin'ny fihevitra sy ny atao mifona aminao izay andriamanitra fa andriamanitra masina ianao ary ianao izay efa nifidy anay hatrany am-piandohana no mbola nanotanay koa anefa fona aminao izay satria tsy araka sitraponao lalandava no ataonay ny lalam-piainana izay nidiavinay tamin'iny taona izay hifarany iny ny fomba sy fihevitra izay nanatrehanay ny fiainana ny vakivakianay taony mafy taminay tompo taony fifaliana ho anay taony tsy araka ny fonay ary mety tena nanambaranay zavatra tsy araka sitraponao koa ary zany mifona aminao izay tompo mifona izay satria tsy masina eo anatrehanao raha tsy anao mihitsy ny manamasina anay mifona izay satria tsy afaka hiantso ny anaranao toy izao raha tsy ny rahanao Jesosy Kristy no mikoriana sy mamafa ny petipetinota izay rehetra manasaraka anay sy manakana anay tsy hahita ny voninahitrao miandrandra famindraponao avy aminao izay Jesosy tompo ianao rery ihany no andriamanitra afaka hanafaka anay afaka hamafa fahotanay rehetra afaka hitondranay indray amin'ny toeram-boninahitra izay efa sitraka ao hatrany am-piandohana hanananay izany mivavaka sandratray ankehitriny tompo angatahanay izany sy entinay sy tononinay amin'ny anaranao Jesosy Kristy ilay tomponay sy mpamonjy anay raha teo misaotra tompo amen. Jesosy Kristy no ny nanomezanao anay izao tompo fotoana izao ahafahanay mivory sy mankalaza manome voninahitra ny anaranao tsy mendrika izahay Jesosy fa ianao no nifidy anay koa dia misaotra anao izahay no ny fitantananao ny fiainanay no ny fanampinao anay isan'andro mangataka mandrakariva izahay Jesosy ny anombanao anay mba hanavoazanay foana ny fanomponanao ny fanoloran-tenanay aminao amin'ny anaranao no nanaovanay izany mivavaka izany amen.
Jesoa manoloana ny teninao teo a dia mahatsiaro tsy tanteraka izahay. Matetika tokoa dia adinay a fa fahasoavana lehibe izany fidinao a ho masina izany tendrenao zanakao zany. Indraindray rehefa tsy mahazo valim-bavaka ara-materialy zahay dia mahatsiaro mantra indrindra, mahatsiaro hoe tsy rarahinao, mahatsiaro hoe tsy henonao vavaka. Adinay fa zava-poana ireny a manoloana ny fitahim-panahy lehibe omenao anay. Dia ampio zahay ny amin'ny taona ho avy io mba hanao zava-dehibe a ny ara-panahy fa tsy ho variana foana amin'ny ara-nofo ihany. Dia amin'ny anaranao Jesoa no anaovanay ny vavakay. Amen. Miandry ankizy anankiray ny tompo hivavaka aminy. Jesosy eo, tao io izay Jesosy eo, mifona amin'ny zavatra rehetra ataonay, fona tsy ny sitraponao, fona mba hiova fo, dia mangataka fahendrena zay rehetra ampivavaka ny chapelle. Sotra raha eo, amen. Sotra ny tompontsika ny amin'izany dia hoe ny sampana rehetra misy ankizy rahaton'izany sy kolalady sy ny sokoto a dia raha manondro zaza anankiray tapoka saiko mivavaka tsy mahay dia ampanatsoko ny mpampianatra sy kolalady tompon'le izy a sy ny mpiandraikitra mazava angamban'izany dia ampianary mivavaka ny ankizy. Tahaka izany koa ianao mitondra ankizy iray aman-dreny io ao tondroko tampoka ny zanakao dia saiko mivavaka, ampianary mivavaka ny zanakao. Ho anao izay mibebaka marina tokoa, raisom-pifaliana sy amin'ny fanantenana eo am-pitsanganana ny famelan-keloka izay omeny ny tompo atsika. Fa hoy ny tompo, satria ninoanatra ianao ka nanetry tena teo anatrehako. Izaho efa niaino, aza matahotra ianao, fa efa nanavitra anao aho, efa niantso ny anaranao aho, ianao. Izaho dia izaho no hamono ny fahadisoanao, ary tsy ho tsarovako ny fahotanao. Ko ambara ary fa voavela ny elokareo ny naran'ny masina, midy rano tompo. Sambatry ny olona izay voavela ny elo, sy voasarona ny fahotana. Sambatry ny olona izay tsy sain'i Jehova eloka, ary tsy misy fitaka ny fanahiny. Amen.
ry Andriamanitra ranay, misaotra ny amin'ny fitiavanao anay, misaotra ny amin'ny mpanomponao izay nitondra afatra ho anay izay nanambara ny teninao Andriamanitra, fa izahay dia nofidinao mba ho masina ary notendrenao ho zanak'Andriamanitra. Ankehitriny ary izahay dia mangataka aminao mba tena hitoetra amin'ny fahamasinana ary anaiky izany notendrenao ho zanak'Andriamanitra izany. Ary mivavaka aminao koa izay ho an'ireo izay namanay izay tsy salama, tsy afaka mivavaka eto noho ny aretina sy maro samihafa, eo koa na any amin'ny hôpitaly izany na any an-trano, misy ireo izay tsy manam-bola hitahiana izay tsy salama, ianao Andriamanitra nijery, ianao ny amangy. Misy ireo izay manaraka zao fanipompivavahana zao amin'ny eny aman-jery Facebook, ianao Andriamanitra ny angatahanay, ampiorina anana fifantohana ary tena hitoetra mba ho masina ary mba handray ho zanak'Andriamanitra. Eo koa Jesosy Kristy ny olona manana olana maro amin'ny tribonaly, amin'ny fonja, ianao Andriamanitra nijery ny zareny tsirairay avy, amangy ny tsirairay avy amin'izany amin'ny olona maro samihafa, tratry ny tsindry azo lena sy ny maro samihafa, ianao Andriamanitra no hijery, ianao no anafaka, ianao ny amangy, satria tsy sitrakao ny avery, tsy sitrakao ny ampijaly ny mpanomponao. Eo koa ireo izay mpitandrina maro samihafa mitory ny filazantsara amin'ny chapelle maneran'i Madagasikara. Eo koa ny amin'ny chapelle izay misy anay ity, ianao Andriamanitra no efa nifidy, ianao Andriamanitra no efa nanendrana izy ireo hitondra ny teny afatra, hitondra ny fiangonana, ianao no omba azy ireo hatrany ary hitantana n'izy ireo namiditra na mivoaka ny trano ary mitantana n'izy ireo amin'ny asa izay nitendrenao azy, fa tsy mora izany fa asanao Andriamanitra. Eo ry ny firenenay, vavaka aminao izay, ianao no mefananao masina ho amin'ny tsirairay avy manomboka avy any ambony indrindra ka hatramin'ny ambany indrindra, ianao Andriamanitra no hijery ny tsirairay avy amin'ny alalan'ny fananao masina, ampatsiahy, hanoro lalana amin'ny zavatra rehetra tokony hatao. Eo amin'izao fiangonana zao izay miangona ankehitriny na sivily na miaramila, ianao mahafantatra izay niriny tsirairay avy na amin'ny asa na amin'ny fianarana na amin'izay rehetra ho avy rehetra ho manina na mety misy tsy fahasalamana, ianao Andriamanitra no hijery, fa ianao dia mahay ny zavatra rehetra. Hiatrika ny taom-baovao izay ankehitriny manomboka ny amin'ny rapitso, ianao Andriamanitra no fahendrena ny tsirairay avy ny kristianina rehetra maneran-tany, ary indrindra ho an'ny zanaky ny chapelle militaire Paibe, ianao Andriamanitra no hijery ny tsirairay avy anana fahendrena mba tena fitaratra ho an'ny olona tsirairay avy, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Ravana malala nde nambara ny fanekempontsika kristianina izay resantsika amin'ny fiangonana rehetra manerana izao tontolo izao tsika rehetra manao hoe mino an'Andriamanitra ray tsy tompanao ny lanitra sy ny tany ao, ary mino an'i Jesosy Kristy zanan'ilay tokana tompontsika izay nitorotorona tamin'ny fanahy masina, niteraka Marie Virgine, nijaly napaka Pontio Pilato, nombona tamin'ny hazo fijaliana, maty ka nalevina, nidina tany amin'ny fiainantsita, nitsangana tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, petraka ikavan'Andriamanitra ray tsy to, avy any aviany tsara mivela sy ny maty, mino amin'ny fanahy masina ao, fiangonana masina maneran'izao tontolo izao, ny fiambonan'ny olona masina, ny famelan-keloka, ny fitsanganany tena amin'ny maty ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Oka hipetraka ny fiangonana. Misy reto zavatsika manolotra ny zanany eto amin'ny fiangonana satria nomen'Andriamanitra ny fary izy. Vala amin'ny valopolo amin'ny fitonjato-dimy voalohany homanantsika. Zazakely raha solofony aina miaro nomenjanahary mitso, nomen'Andriamanitra antsika amin'ny alalan'ny ray aman-dreny solofony aina setra sy randria manana nomenjanahary mirana. Oraintsika nira voalahatra dia hiatrika ny alitara masina izy ireo. Amen.
fifaliana ho antsika ry havana mandray ty zaza ty eto rantranon'Andriamanitra ankehitriny. Izany dia ny fanirindra mandre ny tesotra ny tompo nanome fahavelomana, koa dia manolotra zaza zao Andriamanitra raintsika isika ho isan'ny vahoaka n'Andriamanitra eto amintsika mialohan'ny sakrameta masina. Hoy ny soratra masina: fa ianao efa nampivoaka tao ankibo, nankinina taminao hatao am-boka, antranakibon-dreniko dia Andriamanitra ianao. Ary efa tapitra ny andro fodiovana araka ilàn'i Mosesy, dia nitondra azy niakatra tany Jerusalema izy mba ho tolotra ho an'ny Tompo, koa dia atolotra ho an'i Jehovah izy. Eny amin'ny andro rehetra iainany dia voatolotra ho an'i Jehovah izy. Amen. Ivavaka isika. Tompo misaotra anao izay nifanorany reto ray aman-dreny reto ny zanony hatrehanao. Mankasitrika anao izay midera anao izay tsy miova ny famindramponao. Ho avy olombelona izany ny fianakaviana, ny fiangonana, Andriamanitra mpamorony ianao, nanome azy reto taranaka, nanampisany fianakaviana fiangonana firenena, ka meteza ianao Andriamanitra rainay, hitahany ray aman-dreny mba ahazoany manolokolo sy mpanabe zao zaza zao. Ampanjaka amin'ny tokantran'izy ireny fitiavana, ny fanantenana, ny finoana, atsapany zaza fa misy Andriamanitra izay amin'ny tokantrano izany. Toan'ny fanamazoto izy ireo amin'ny sakrameta izay atolotra ny zaza amin'ny fotoana mahamety. Tahiko izay fiangonana mba hitaiza ireo zaza rehetra nomenao anay, ho zaza vamina, mahay mivavaka, androso fity amin'Andriamanitra sy ny olona. Avaozy niriny fiangonana dia tezana ny taranaka rehetra mba satria efa nofidinao sy nitendrenao. Misaotra Tompo. Amen. Eny toy ity zaza ity ka tario mba hitombo saina, hitombo tena, androso fity amin'Andriamanitra sy ny olona, ary manana reno ny sakrameta amin'ny fotoana mamety izany. Ka miaraba nareo izay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy sy amin'ny anaran'ny fiangonana. Amen. Fifaliana nampy fifaliana antsika misy ireo manolotra ny zanany amin'ny sakramentany batisa. Satria misy olon-dehibe izy ireo dia rehefa fanampin'ny faharoa no angatantsika amin'ny mpitendry. Manolo tena ny andininy voalohany. Asainy ianareo hiatrika ny alitara masina. Fifaliana ndraisantsika reto avantsika reto manolotra ny zanany amin'ny sakramentany batisa. Chers amis, par le sacrement du baptême, vous allez manifester vos désirs d'entrer dans l'alliance de Dieu et d'être membre de son Église. Vienantsika ny teny fanorenana zao sakrameta masina izao. Ary ny tompo danatina azy ka ny teny hoe fanomena ny fahefana rehetra anandanitra sy ety an-tany ko mandeha any ianareo atao mpianatra firenena rehetra. Manao batisa azy ho amin'ny anaran'ny Ray sy Zanaka ary ny Fanahy-masina, sady mampianatra azy hitandrina izay rehetra nodiko anareo. Ary indony zao momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo zao. Toute puissance m'a été donnée dans les ciels, sur la terre. Allez enseigner toutes les nations, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-les à garder tout ce que je vous ai commandé. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et j'établirai mon alliance entre moi et toi, après toi et de génération en génération dans tes descendances.
ary ahoriko ny fanekeko amiko saminao mba amin'ny taranaka mandimanao amin'ny fanekena mandrakizay mbo Andriamanitra aho sy ny taranakao aho ary anao kosa dia ho zanako. Je suis ton Dieu et toi tu es mon fils. Parce que vous êtes tous fils de Dieu en Jésus-Christ par la foi. Fa ny rehetra dia zanak'Andriamanitra amin'ny finoana ny amin'ny anaran'i Kristy Jesoa. Noho izany amin'ny tenin'ny Tompo zany dia mangataka anareo hamaly ny fanekenareo. Vous allez tourner pour l'église et vous allez entamer vos promesses dans le sacrement du baptême. Vous allez tourner voir l'église. Devant Dieu et devant l'église, je confesse que Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Dieu. Je m'engage à prendre part à son service dans l'église avec les autres membres conformément à la parole de Dieu. Je promets de lutter contre Satan, ses œuvres et contre tout ce qui est mal. Je m'engage à m'instruire dans le but de recevoir la Sainte Seine et je me soumettrai à la puissance de Dieu pour accomplir cette promesse. Amen. Tu entends vos promesses et vous allez vous aussi entamer votre promesse. Manolotra ny zanakay ho an'Andriamanitra rainay zahay izay ekenay nijoro na miteny na amin'asa ho fan'Andriamanitra mahatoky mba hahatonga anay ho fianarany zanakay amin'ny androm-piainanay rehetra. Ekenay ny hatanterahany fiangonana amin'ny zanakay ny fitezana rehetra araka ny filazantsara tokony atao aminy mba hitombony amin'ny fahalalana izao fahasoavan-dehibe raisiny avy amin'Andriamanitra izao. Sy anekeny an Jesosy ho tompo mba hazony hery handavany asan'ny Satana rehetra. Vonona ny vavaka ho azy sy ampianatra azy hivavaka ka mpiditra azy ho mpianatra sekoly-lahady izahay. Ekenay ny ampianatra azy ny anton'izao fanaovam-batiza izao ary ezahanay ny taona azy ho mpandray ny fanasan'ny Tompo. Ny herin'Andriamanitra no ankinanay ahatanterahanay izany. Amen. Mandre anareo Andriamanitra. Isika fiangonana koa avana dia tompona andraikitra mandrakariva amin'ny olona rehetra ankehintsika amin'izany sakramenta masina izany. Nous sommes l'église, nous sommes témoins pour ceux qui acceptés par Dieu pour entrer dans son alliance, dans son église. Alors nous allons prier le Saint-Esprit. Hitsangana isika hivavaka hangataka ny fanahy masina iny amin'ny 720 andininy faharoa sy ny fahatelo. Notre Père Dieu Tout-Puissant, tu nous as aimés dès avant la fondation du monde. Et ton amour précède toujours notre amour pour toi. Maintenant, nous rappelons l'ordre du Seigneur, de notre Seigneur, et les promesses pendant qu'il a institué le sacrement du baptême. Nous te supplions, Père, d'être avec nous, que ton esprit nous fortifie pendant l'accomplissement de ce baptême. Parce que cette eau vivifie les créatures seulement et purifie seulement l'impureté de la chair.
mais donne-nous ton Saint-Esprit, pour que cette eau soit le signe de notre purification par la nouvelle vie en Christ. Que ces baptisés soient réussis à jamais dans ton alliance. Revêt-les de ton Fils, qu'il soit uni avec lui par le Saint-Esprit, qui conduit chaque jour vers ta gloire éternelle. Au nom de Jésus. Andriamanitra raitsy toa ty dia tianay tokoa ianao ary ny fitiavanao dia melo mandrakariva ny fitiavana ianao tsaronay zao ny didin' Jesosy Kristy tomponay sy ny teny fampanantenana no meny tamin'nanorenana zao sakramentany batisa izao koa mitalao aminao zay reo manatrehanay oka ny fananao masina no mehery ny asa tanterahanay ito ampanaovana izao batisa izao rano mamelombelona ny zavaboary ity ary manasa ny lotonofo mba ho famantara ny fanadovanay ho amin'ny fiainana vaovao ao amin'ny Kristy ane izao ireto mpanomponao atao batisa ireto ane ho voaray mandrakizay ao amin'ny fanekenao ampitafio ny zanakao izy ary apiray sy endrika aminy noho ny asa ny fananao masina izay mitarika azy isanandro isanandro ho amin'ny voninahitra mandrakizay faly misaotra anao izay tompo fa tanteraka ny faniriany reto ray aman-dreny reto miombony anao amin'ny Jesosy Kristy ny zanany ka isany vahoaka ny fanjakan'Andriamanitra ny angatanay fiangonana dia nitehirizanao ireto mpanomponao ireto eo ambany ny fahasoavanao ka mba mpaharitra azy hatramin'ny farany ny amin'ny fivavahana aminao ampio ny ray aman-dreny sy ny mpiantoka mba ahazahoany manatanteraka ny fanekeny nataony teo anatrehanao ombany fahasoavanao ane ny ezaka rehetra ataon'ny fianakaviany sy ny ray aman-dreny ary ny fiangonany amin'ny reto mpanomponao ireto angatany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay izany vavaka izany amen. Petraka ny fiangonana. Chantelouba Jordan Frédéric Kevin. Veuillez vous agenouiller. J'ai été baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que le Seigneur soit avec toi. Amen. Andraina Yanis Noir Rudy. Izaho manao batisa anao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Bon tompo, le Seigneur dit, je t'ai rattaché, tu es à moi. Efa niantsona anaranao aho, efa nanavotranao aho, ianao. Je t'ai appelé, allez dans le joie du Seigneur. Ainsi soit-il. Amen. Taontsika ny era araiky amin'ny 370.
dia mbola faly miarabantsika ry havana natratra ny andro anio ary dia manona ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'i Jesosy Kristy Tompo. Ary hoy izao, raha mbola miadana tsy hangozozo mandrakizay aho, Jehovah no nifakasitrahanao dia nampitoerinao mafy ny tendrombohitro. Nanafina ny tavanao ianao dia ory aho. Ianao no nantsoko Jehovah, ary Jehovah no nifonako hoe inona ny soa azo avy amin'ny rako sy ny dinako any an-davaka. Hideranao va ny vovoka, hanambarany fahamarinanao va izany? Mianoa Jehovah ka mamindrafo amiko. Jehovah aoka ho mpamonjy ahy ianao. Salamo 70:1 ka hatramin'ny 10. Toy izao indray vaovao ray tamin'izao maraina izao. Anio hariva manomboka amin'ny 5 ora dia izy fiombonam-bavaka ho fisaorana an'Andriamanitra noho ny fitantanany nandritra ny taona izay anasan'ny mpitandrina sy ny birao amin'ny fiangonana antsika mpianakavin'ny finoana. Ary ny sampana tompona anjara amin'izany dia ny VFL sy ny SAFIF. Vaovao avy amin'ny sampana VFL, varotra mofo mamy sy masira izy ireo, manasa antsika rehetra handray anjara amin'izany. Sampana SAFIF, ilazana isika torazay fa handray anjara hira raha hariva, koa aoka ho tonga amin'ny 4 ora hanomana izany, ary isy ihany koa ny asa sy fampaherezana. Sampana Dorcas, faly miarabantsika rehetra natratra izao alahady farany taona izao. Ilazana ny sampana fa ny vondrom-bavaka izay ataontsika dia ny sabotsy 9 volana janoary amin'ny 7 ora eto am-piangonana, ka ny faritra Anjanahary no mitarika ny fotoana. Rakim-pisaorana ho atolotra ho an'ny mpitandrina 4 mirahalahy. Filazana manjo, sitrak'Andriamanitra no niantson'ny ava-malalanay Razanatsoa Berta. Ny zoma 20 volana Desambra rehefa nivahiny 27 taona teto tany, hoy ny zanany Rakotondravona Rijarotsoa, mianadahavy ny taizany zafikely ny ray tapo aminy, fianakaviana manontolo. Ny nofony dia efa voalevina tamin'ny alatsinainy 15 volana Desambra. Efa niady tsara aho, nahatanteraka amin'ny fiazakazahana aho, ny tahiry ny finoana aho, ny famangina dia ho tanterana amin'ny fotoana mahamety azy. Izay indray vaovao ray tamin'izao maraina izao, voninahitra ho azy irery ihany. Misy firana sy baiboly adiny dia izay tompony mandalo amin'ny braony sekretaria. Fifaliana antsika ny nahavitany fanamasinana reto abantsika reto hitsangana zareo raha ao. Raha ary jaona onjana mena sy raha ary sonadia. Raha jinja ranto sy raha zakarivony asina valina no mentso. Riarina ry zareo. Raha kotzavo tantely manina sy andrena solo ny rina zora. Filana antsika ny mandray tereto fianakaviana manolotra ny zanany amin'ny sakramenta amin'ny batisa. Zakely fanambinan-tsoa iaro ny aiko andre mamonjy atolotry ny ray aman-dreniny fanambinan-tsoa benirina sy andre mamonjy soa oly na andrianina. Aty amin'ny ilana riry zareo mivavaka ho anareo ny fiangonana. Saotra tompo. Ilazana ny sekoly alahady sy ny tompona andraikitra fa manomboka amin'ny alahady dia mihira mialohan'ny 10 minitra ny sekoly alahady. Mipetraka ry ambony zany dia mihira zany. Dia homaninareo ny tompona andraikitra ataovy ilay samba boloboka raha mbola tsy manana hira. Dia alohan'ny 10 minitra zany iny dia mandeha ilay 10 minitra dia mandeha ilay hira alohan'ny vakiteny. Zay zany fisotron'ny liturjia zany manomboka amin'ny taona vaovao zany. Raha hariva zany tsika eto mitondram-bavaka manao veloman'ny taona sy ngata-pitahiana ho amin'ny taona vaovao. Iroso amin'ny rakitra isika, eo ny antokopira, eo ny dekona koa natanteraka izany. Dia afaliana ho antsika ny mitondram-bavaka mandrakariva ny VFL amin'ny asa ataon'izy ireo.
amin'izao fiandohan'ny taona zao dia efa tonga ny mana isan'andro asaintsika njifa izany sy iaina hatramin'ny tenin'Andriamanitra zarain'ny tompon'andraikitra avy eo amin'ny vidiny mirary ny mana isan'andro amin'ny heriny mbola misy zany ho zaraina amintsika. Ataontsika ny hira melohan-tsodrano sy aorian-tsodrano. Zay atotra somena nareo amin'ny anaran'ny Tompo. Andriamanitra ny fiadanana ny amasina nareo samy ho tanteraka, ka aoka rovana avokoa ny fanahinareo sy ny ainareo, ary ny tenanareo ho tanteraka tsy hanantsiny ny fiavian'i Jesosy Kristy Tompontsika. Amen. Bye.                                                                             '
manaraka ny fiangonana mivavaka mangeny. Isaorana ny Andriamanitra Rain Jesosy Kristy Tompontsika, izay nitahy atsika tao amin'ny Kristy ny amin'ny fitahiam-panahy rehetra any an-danitra. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen.